Tambaran'ny fikambanana avy amin'ny faritra Dianary ao Diego, Ambilobe, Nosbe, Ambano. Izay fikambanana izay dia anisan'ny nandalovany ny tempête cyclonique Eliakim izay nandalo tamin'ny nositsika amin'iny faritra avaratra iny tamin'ity fotoana izay. Izay dia nametraka fahasimbanan'ny zavatra maromaro teo amin'ny firenentsika. Araka ny izay antsika anita dia avy 12 ny olona maty, 4380 ny mpianatra sy mianatra. Ny tranom-panjakana tsy afaka miasa, eo ny trano-fonenan'olona mahita any amin'ny 116 dobodrano dia tsy ny maro tsy voatanisa fito androany. Noho ny fahatsapana izay zavatra niseho izay fa maro tokoa ny zavatra simba tamin'iny distrika iny. Dia nitsangana izay amin'indray andidy sy andraikitra lehibe amin'ny maha olona eo ny fikambanana mba nanaovanay izao téléthon izao. Dia izay téléthon izay dia ho tanterahana eny amin'ny tranombokim-pirenena eny Ampefilo manomboka amin'ny 5 katramin'ny 7 aprily ho avy izao. Mba ho fandraisana anjaran'ny sy fanampiana amin'ny olona rehetrarehetra amin'izay havana, namana, zandry, zoky, rahalahy, anabavy ary ny ray aman-dreny Trabona tany amin'ny distrika ireo dia manantena manentana atsika jiaby izay afaka mandray anjara amin'ny fanampiana eo amin'ny fitaovana ara-tokantrano sy ny kojakoja ampiasaina isanandro. Izay dia azo aterina eny amin'ny tranombokim-pirenena amin'ny andro izay voalaza teo. Na vola koa dia azo alefaria ao anatin'ny irina arotsaka eo amin'io andro voalaza teo. Fa ny resaka vola dia azo zaraina robe izao ny fanaovana anazy. Misy amin'ny irina izay efa niteneniko teo dia misy alefa amin'ny compte bancaire BOA Soarano Antananarivo amin'ny anarany Fitenota, numéro de compte 0009 05500 128 0015 0003 29. Na koa azo alefa mobile monnaie amin'ny numéro reto manaraka reto: M-vola 034 04 209 12, Orange Monnaie 032 64 246 20, RTL Monnaie 033 91 689 99. Ary izany rehetra zany dia anaovanay bilan sy ny tatitra mazava eo amin'ny distrika tsirairay mba hisiany mangarahara. Manentana atsika rehetra izay afaka mandray anjara ny fikambanana fa marary ny avatsika amin'iny nosy avaratra iny fa trasany tondran-drano nandritra n'iny cyclone Eliakim. Ny adidy ony tsy an'olo dratsy.